izany sabata ho an'ny tanora izany mandritra ny volana mars. Izahay koa izay eto Lasaille Saint-Cloud dia faly miarahaba anareo izay manatrika anay any amin'ny internet. Ary ny fiangonana dia maniry indrindra ny fahasoavana ao aminareo tsirairay avy. Faly koa izahay izay mandray andreo izay vao tonga, vao sambany tonga eto amin'ity fiangonana ity androany. Afaka mahita azy ireo ve izahay? Dia misaotra indrindra anareo, misaotra ny fiangonana tonga manatrika izao sabata ho an'ny fahasoavana ao amin'Andriamanitra izao. Dia maniry fahasoavana ho anareo roa vavy ny amin'izany fahatongavana eto amin'ity miaraka aminay amin'ity sabata ny tanora ity. Dia maniry indrindra ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminareo. Misy fahatelo fahasoavana ho anay koa ny fahatongavanao koa dia ny Andriamanitra hiaraka aminao. Ny fiangonana Adventiste dia faly manolotra fahatsiarovana ny fandalovanareo androany. Koa dia maniry anareo ny fiangonana indrindraindrindra ny tanora koa ahita fahafinaretana miaraka amin'ny fiangonana ary miaraka amin'Andriamanitra amin'ity sabata ity. Mbola tohizantsika ny fanompovavahana amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra. Iaraka hitsangana isika. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. À toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles.
loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Lundi, j'ai son amour immense. Mardi, il me donne sa puissance. Mercredi, je grandis dans la joie. Jeudi, il m'emplit de sa foi. Je dans la joie. Il me remplit de sa paix. L'Esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Je la ferai briller. Ma petite lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Je la ferai briller. Ma petite lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite Je vous invite à vous lever.
Que chacun donne comme il l'a reçu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Nous arrivons maintenant au moment des dîmes et offrandes. Je vous rappelle que le premier passage est pour les dîmes et offrandes et le deuxième pour le projet de l'Église. Avy vavaka antsika tompoko. Ry rainay tsara sy masony Andriamanitro dia misaotra anao tokoa zay nahafahanao nanome zao fotoana zao mba hahafahanay namerina ny ampafolony sy fanatitra ho anao. Enga ny Andriamanitra mba havita be tokoa amin'ny asanao zany ary ny projetnay amin'ny fanavena fiangonana Andriamanitra dia kiny aminao koa ianao ny anatanteraka zany sy amin'ny fogna aingany indrindra mba hahazoanay zany. Apetraka ampelantananao koa ny sabatanay androany indrindra mba hidina amin'ny fanahy masonao mba hiditra anteratra amin'ny pasteur Vonjavelo engany mba tena avy aminao tokoa no entiny amin'izany ary tsy haly eto zay raha tsy tobaky ny fahasoavana avy aminao Andriamanitra. Ary mbola kinina aminao koa ny après-midinay sy ny tontolo andronay koa metezonay araka aminay aza mahafonina masaraka anay. Noho ny anaran'i Jesosy nanomako izany vavaka izany, sotra raha io. Amen. Eo am-pitsanganana ihany dia hiaraka hamaky ny tenin'Andriamanitra isika izay hita ao amin'ny mpanjaka faharoa, toko 5:1 ka hatramin'ny 5. Ary namana komandy miaramila ny mpanjaka ny Siria dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady nanakaja satria izy no namonjen'i Jehovah ny Siria. Ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka. Ary ny Siriana nivoaka nanao antokony ka nitondra ny zazavavy kely anankiray babo avy tany amin'ny tanin'ny Israely ary nanompo ny vadiny namana io. Ary hoy io tamin'ny tompo vaviny, enga ny eka mba
ao ampaminany izay any Samaria ny tompoko dia nasitrana azy ny abokana izy. Ary niditra namana ka nilaza tamin'ny tompony hoe izany ka izany no lazain'ilay zazavavy avy tany amin'ny tanin'ny Israely. Dia hoy ny mpanjaka ny Siria, andeha ary mandefa ampitondra taratasy ho any amin'ny mpanjaka Israely aho. Dia lasa izy nitondra talenta volafotsy sy volamena 4,000 sekely ary akanjo impolo niova teny an-tanany. Zany ary ny tenin'Andriamanitra. Amen. Bonjour les enfants. Vous allez bien? Vous êtes sûrs que vous allez bien? Vous êtes où aujourd'hui? C'est parce que c'est les vacances? Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de James. James, c'est un petit garçon, et quand il était né, en fait, il était né trop petit, il était tout petit, il n'avait pas assez de force, et il était pas très bien, et il y avait une jambe qui était malade, qui était plus petite que l'autre. Du coup, quand il marchait comme ça. Et déjà, quand il marchait, il avait du mal à marcher quand il était petit. Du coup, il marchait comme ça et il n'arrivait pas très bien à marcher. Alors, James, par contre, c'était quelqu'un qui était fort partout. Il était fort en musique. Alors, quand il était fort en musique, il était très bon, il était fort à l'école, en français, il savait bien lire. Mais lui, James, ce qu'il voulait faire, c'était faire du sport. Sauf que vu qu'il ne savait pas bien marcher, alors comment il va courir, comment il va sauter? Alors, James, on lui donnait de l'aide avec ses amis, ses parents l'apprenaient à marcher, mais il avait quand même du mal. Mais James, il n'abandonna pas et continuait à faire ses efforts. Et un jour, il y avait une course de la ville pour les enfants. Et James, lui, il voulait faire la course, mais il ne voulait pas simplement courir, mais il voulait aussi gagner. Alors, tous les jours, jusqu'à la course, avec sa famille, il priait, avec ses amis, il priait. Et aussi, il l'aidait à bien marcher d'abord. Après, quand il marchait bien, il courait bien. Et ensuite, c'était l'heure de la course. Et pendant la course, ses amis l'encourageaient. Et lui, même s'il avait du mal au début, il courait, et il n'a pas abandonné. Et pourquoi il a gagné? C'est parce qu'il n'a pas abandonné. Il a eu confiance en Dieu, il a eu confiance en lui, il a eu confiance en ses amis, en son équipe. Et alors les enfants, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est de, malgré les difficultés que vous avez tous les jours à l'école, en sport, si vous avez des problèmes, c'est de ne jamais abandonner, de remettre entre les mains de Dieu, de remettre entre les mains de ses amis, de sa team, et de ne pas abandonner et de croire en soi. Merci Aro, merci aussi Lénie. Mais ce que je veux remercier infiniment aujourd'hui, c'est Pasteur Avundiarville. Il est accompagné par sa femme. On va lui dire bonjour encore une fois. Toute l'Église vous souhaite la bienvenue. Et surtout, sa femme, elle est où quand même? Oui. Donc, Pasteur Avundiarville, bon, je parle spécialement en français, les enfants, parce que c'est lui qui va nous emporter, c'est-à-dire tout simplement nous pousser, mais nous emporter, c'est-à-dire qu'il va nous soutenir pour la conférence qui va se passer cette année, c'est pour l'Espérance 2019. Et il est pasteur pour 3 églises, donc Dieppe, Fécamp et Rouen, qui n'est pas loin de la Celle-Saint-Cloud, peut-être à 1h30, pasteur? 1h15. Donc c'était lui qui était arrivé en premier ici ce sabbat, pour 1h15 de route. Mais nous avons le plaisir
d'entendre la parole de Dieu qu'il va partager avec nous selon le thème de la jeunesse de cette année. Le thème est « Estime-toi ». Faly miaraba antsika rehetra ry havana amin'ity sabata ity. Misaotra noho ny fanolorana izay natao teo. Ny fiarabana hono tahaka ny masoandro be lohataona. Asa na voadika ny mpandika teny daholo zao ny obolana fa dia tahaka ny masoandro be lohataona ka ny avo no tratrany mialoha. Inona no tiana ho lazaina? Amin'ity volana marsa ity dia ianareo tanora ny tompony laka. Natokana ho anareo ity volana ity ka any aminareo no iantefany ny fijery. Mifantoka any aminareo ny maso ny fiangonana iray manontolo. Koa dia ianareo no anolorana ny fiarabana voalohany indrindra arabaina ny Tizon. Afaka mba manofa fahatanana ve izy ireo? Arabaina ny Explo, aiza ry zareo? Arabaina ny Compagnon ary ny Aîné. Tabia sy reharehanay ianareo ry tanora malala. Faly miaraba ihany koa ireo ray aman-dreny ny tanora rehetra. Aiza izy ireo? Reny izy reny. Ianareo no nahitany reto tanora ireto masoandro. Ianareo no vinahitana sy angadina nanana. Tsy azo atao ambany maso tsy hita ianareo ray aman-dreny ary misy anatranatra nataon'ny Taolo malagasy aza zay zary fampitandremana entitra dia entitra tokoa manao hoe toy ny tsipakombalahy. Ahoana toy iny? Toy ny tsipakombalahy ny anadray aman-dreny raha mahavoa mahafaty, raha tsy mahavoa mahafanina. Miaraba ihany koa ny vahiny nasaina rehetra. Misaotra anareo nanona ny antso. Hoy ny malagasy hoe nanasa vahiny tsy tonga ka sady voky no afaka didy. Tsy zany anefa no nitranga fa tonga ianareo. Tsy toy ny ranomaso teren'ny setroka natongavanareo eto nonay fa nasesiky ny fitiavana tokoa. Miaraba an'ireo havana sy tapaka manaraka izao fanompom-pivavahana izao ihany koa amin'ny internet. Aza miala eo mihitsy fa dia eto isika hatramin'ny faran'ny fanompom-pivavahana. Dia miaraba antsika rehetra, araba tompoky lahy, finaritra tompoky vavy. Ambony zavatra rehetra nefa dia misaotra an'Andriamanitra isika. Satria raha toa vorolanina toy izao isika dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Izy no mpandahatra ny fiainantsika. Misaotra azy isika satria mbola velonaina miriaria eto amin'ny tany Repoblika Frantsay. Kanefa hoy ny mpanao salamo hoe any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Any Jehova ny Repoblika Frantsay ry havana. Ary sy ny Repoblika Frantsay ihany fa izao tontolo izao mihitsy. Zay ary ny hoe ry havana fa dia andeha ataontsika tahaka ny ady vomangany Kirijavola, ny lohahevitra ho banjin'ny tanora adventiste ato amin'ny Fédération Frantsa avaratra amin'ity sabata ity, ka dia ny voamasony no hopotsirina. Tsy maintsy ampianarina anareo tanora anie zany rehetrarehetra zany fa sao dia adino hoe. Ity ary ilay lohahevitra irahantsika malala fa ilay hoe estime-toi. Misy lalaon-teny amin'ity lohahevitra ity. Ny hevitra voalohany ity nasongadina dia ilay hoe
estime de soi amin'ny IME zay fa tsy EAM, estime de soi zay zany no zava-dehibe tiana asongadina voalohany indrindra amin'ity taona ity. Fa ny faharoa dia ilay hoe team amin'ny teny anglisy moa dia hoe team spirit na esprit d'équipe. Koa raha ireo zava-dehibe roa ireo no ataony ray mibava eto am-piandohana dia izao no zavatra tian'ny tanora iainana, tian'ny tanora adventiste iainana ato amin'ny Fédération France Nord amin'ity taona 2024 ity, dia ny hoe aoka hanana estime de soi ambony ianao amin'izao fahatanoranao izao. Ary ny faharoa, aoka atao filamatra mihitsy ny esprit d'équipe. Raha atao dika teny malalaka amin'ny teny malagasy, ilay esprit d'équipe dia hoe firaisankina ny tarika indray mihira lava be. Ahoana izy teo? Firaisankina ny tarika indray mihira. Zao nefa no tiako ambara androany. Io lohalevitra estime toi io dia tsy hoe androany ihany na amin'ity volana ity ihany, fa mandritry ny taona. Ary tsy mandritry ny taona ihany, fa mandritry ny inona? Mandritry ny androm-piainana rehetra. Zany hoe tsy atao vonjy tavanandro zany ilay estime toi. Matoa banjinina mandritry ny taona dia tiana ho lasa tandra vadikoditra, mbola misy matadidy ihany. Matoa mandritry ny taona dia hoe estime toi dia tiana ho tandra vadikoditra mihitsy eo amin'ny fiainan'ny tanorantsika izany teny filamatra izany. Koa amin'ity sabata fisantarana ny iray volan'ny tanora adventiste ity ary dia tiako raha ho banjintsika ilay voalohany ihany satria tsy ho vita ao anatin'ny fotoana fohy raha izy roa no ndray ho jerena androany. Fa andeha aloha hiezaka isika andika amin'ny teny malagasy ity hoe estime de soi ity. Ny azo ilazana azy dia hoe fahafantarana mazava ny tombam-bidy ananan'ny tena. Ny azo andikana koa dia hoe fahatsapana fa manana ny maizy azy ny tena. Misy fiteny malagasy sasany tany alolo tany tena mitory tsy fananana estime de soi. Ty lazaiko voalohany ty zany dia hoe mitory tsy fananana estime de soi. Raha notanina ny tanora anankiray tany amin'ny dans les années 70 tany hoany, anome anarana ray fotsiny hoe anotanina izy hoe ahoana le tsy ribenja, dia zao mivaly teniny hoe zao sisy asa raha tsaron'ny sasany fa zany ny fomba fiteny tamin'izany, zao sisy. Misy namanay izay niara nianatra taminay tao amin'ny lycée Rabearvelo rehefa nanontany izy hoe ahoana le sy ribenja, ka namaly benja hoe zao sisy. Dia hoy ilay namanay mpianatra rabe hoe zarany laza misy an'izao. Koa dia tena tsy misy estime de soi mihitsy zany ilay manao hoe zao sisa. Sady isika mpianatry Kristy, disciple du Christ, dia malala fa ny fahasoavan'ny Kristy no nahatoy izao antsika. Koa ahoana ny hoe zao sisy. Misy ohabolana malagasy raiky io tena manameloka ny tsy mahatsara ny estime de soi ambany. Mbola ratsy koa zany ty ray ity hoy ilay ohabolana hoe
toy ny valalana alika ka ny tompony aza tsy tia tena tsisy estime de soi mihitsy ka aoka tsisy eo amintsika mihitsy zany hoe toy ny valalana ambo sanatria zany ny tanora adventiste na hoe ny fiangonana adventiste ka ny tompony aza tsy tia fa aoka mba ny mifanohitra amin'izany fa mity sabata maraina ty araky ny vaky teny zay efa natao teo dia tantarana tanora zazavavy anankiray ao amin'ny baiboly no tena ahitantsika sady hianaratsika zany atao hoe estime de soi zany na fahatsapana ny maha-izy ny tenatsika efa novakina tao amin'ny tantara faharoa toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahina na fahafito izy teo fa zao manasanareo amaky indray andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ihany mpanjaka faharoa toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo vakitsika amin'ny anaran'ny tompo ary namana komandiny ny miaramila ny mpanjaka ny Siria dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady manakaja satria izy no namonjeny Jehova any Siria ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka ary ny Siriana nivoaka nanao antokony ka nitondra ny zazavavikely anankiray babo avy any amin'ny tanin'ny Israely ary nanompo ny vadiny namana io ary io tamin'ny tompoko vaviny engany ka mba ao amin'ny mpaminany zay any Samaria ny tompoko dia asitrana azy amin'ny abokany izy ary niditra namana ka nilaza tamin'ny tompony hoe zany ka izany no nolazain'ilay zazavavy zay avy tany amin'ny tanin'ny Israely dia hoy ny mpanjaka ny Siria andeha ary mandeha fa ampitondra taratasy ho any amin'ny mpanjaka ny Israely aho dia lasa izy sady nitondra talenta volafotsy 10 sy volamena 4,000 sekely ary akanjo 10 miova teny an-tanany ajantsika eo ny fanarahana ny tantara fantahina mipetraka voalohany ary dia hoe iza no mandray anjara voalohany amin'ity tantara ity iza tsy iza fa i namana misy zavatra 5 lazain'ny baiboly momba ny namana eo amin'io andiny voalohany io voalohany komande ny miaramila ny mpanjaka ny Siria izy zany nge raha atao amin'ny teny frantsay amin'izao fotoana zao zay ampiarina ihany koa any amin'ny tafika malagasy dia hoe chef d'état-major général des armées komande ny miaramila ny mpanjaka ny Siria izy faharoa lehilahy lehibe teo anatrehan'ny tompony izy izany tompony mpanjaka ny Siria fahatelo lehilahy manakaja namana fahaefatra izy no namonjeny Jehova ny Siria mahagaga ay niditra antsehatra teo amin'ny ady nataon'ny namana Jehova Andriamanitry ny Israely fahaefatra mantsy dia hoe izy satria izy no namonjeny Jehova any Siria ary fahadimy farany dia hoe ary lehilahy mahery izy izany ity namana eo amin'ny tantara ity iza tsy mba ho tahaka ny namana nanana ny zavatra rehetra zay ahatonga ny olona anankiray ho sambatra izy ho feno ny fiainany amin'ny teny frantsay dia hoe complet nanana zay rehetra ilaina izy fa misy fa misy teny telo tena manova zavatra be
eo amin'ny farany andininy voalohany inona le teny telo nefa boka izy teny telo fotsiny de manao nadolo le teo aloha rehetra toa mirodana comme un château de carte mirodana le zavatra dimy voalaza teo ambony ndao hodinihana ny estime de soi ny namana hita eo amin'ireo zava-dehibe dimy teo aminy le voalohany hitatsika de zao ny laharana nisy azy inona moa le laharana nisy azy teo commande ny tafiky ny mpanjaka ny Syrie zavatra faharoa zay tokony nahatonga ny estime de soi ny namana hiakatra ambony de hoe de ny fahitany mpanjaka azy satria ahoana ny fahitany mpanjaka azy lehilahy lehibe teo anatrehan'ny tompony izy zay le faharoa zava-dehibe angely fahitany zava-dehibe eo amin'ny estime de soi antsika ny fahitany olona antsika fahatelo ny lazany teo amin'ny tany amamonina zao le voalaza amin'le fahatelo hoe lehilahy manan-kaja nanana laza izy raha atao amin'ny teny hafa de hoe mamioditra izy olona manana ny maizy azy ity namana ity ny faefatra moa hitatsika teo ny zava-bitany misy mpanao politika malagasy zay mantsy ozy hoe ny asa vita ny fampitsarana inona ny zava-bitany ity namana ity le faefatra io izy no namonjeny Jehova any Syrie zavatra goavana ny zava-bitany ity namana ity ary ny fahadimy farany de ny toetra nananany ny qualité nananany le fahadimy moa de hoe lehilahy mahery matetika mantsy ny fijerin'ny hafa ny laza eo amin'ny tany amamonina ny zava-bita ny qualité ananana de mampiakatra avoavo mampiakatra avo de avo ny estime de soi zany hoe namana zany de tokony nanana estime de soi na ny fahatsapana ny momba ny tenany ambony de ambony nefa tonga le hoe nefa kosa io le nampirodana ny estime de soi ny namana boka izy ilay olona mpandray anjara voalohany amin'ity tantara ity fa misy mpandray anjara faharoa ry havana ry tanora malala amin'ity tantara ity tsy izay zany fa zazavavy kely anankiray babo avy any amin'ny tanyny Israely nisy fotoana mantsy nisy ady mafy nangotraka teo amin'ny Syrie sy Israely tam'izany fotoana izany voalaza n'le toko sy andiny teo hoe nivoaka nanao antokony ny Syriana nanao incursion zay filaza amin'ny teny frantsay niditra tany amin'ny territoire tany amin'ny tanyny Israely ny Syriana de voalaza fanao raha misy an'ireny incursion reny miditra reny no manao sambo belona tam'izany fotoana zany sambory zany alainy ankeriny zay tiano alaina de aveo amidiny ho andevo rehefa tonga any amin'ny taniny izy anisan'ny babo toy izany ity zazavavy ity tsy misy filazana na ny anarany ao tsy misy filazana na Sara na Debora fa de hoe zazavavy anankiray dia novidiny namana komandiny miaramila mpanjaka ity zazavavy kely ity ary nataony mpanampy zay moa filazan'ny malagasy zay hoe mpanampy kanefa ny teny manao hoe nanompo ny vady ny namana nanompo any madame namana nanompo madame général zany ity zazavavy kely ity zazavavy kely ity le lazana amin'ny teny frantsay hoe déraciné
raha atao amin'ny teny malagasy dia hoe vitsika momba kitay ka arivariva an-tanin'olona ity zazavavy kely ity. Azo inona fa izao no hirahira sy sentosentonyity zazavavy ity tany an-tanin'olona tany, singan'olona tao very zany zaho, ravikazo tafasaraka mantao, tapakahitra etin-drano ka indrisy, zay mba toerakitodiana tao tsy hisy. Zany no hirahirany. Mamorona avy a ampalahelo ny nahazo an'ity tovavy ity. Fanontaniana matetika apetrany dia hoe mbola velona ve ndray aman-dreniko any Samaria any, any Israely any, mbola velona ve ny zoko sy zandry zazavavy kely kanefa dia lasa andevo nanompo olona tsy satry. Raha izao tantarany izao no heverina sy diniana dia tokony ho iva dia iva ninona ny estime de soi. Estime de soi an'ity zazavavy ity. Raha olo-kafa ny teo amin'ny toerany a dia mety ho tratry ny dépression, mety namoy fo ity zazavavy ity, nefa tsy izany no nitranga, tsy izany mihitsy no nitranga. Hitantsika ao amin'ny 7 eo fa nanana fifandraisana tsara tamin'ny mpanompo vaviny izy, ny resaka tsy ny hafahafa fa mitsotra porofo fa tsy mba nilofika izy teo anatrehan'ny ady mafy ny ainany. Ary azo lazaina aza hoe toa lasa toy ny mpianakavy tamin'ny fianakaviany namana mihitsy izy. Teny français de hoe en quelque sorte elle a fait partie de la famille. Lasa ho toy ny zanak'antrano mihitsy izy. Satria nahoana? Voalohany, nalahelo any namana izy, nangoraka azy izy, ary tsy nisalasala izy. Naninona? Nanolotra vahaolana, soso-kevitra ho an'ny namana. Tsy mba niraisy no fahavalony ity fianakaviana ny vidy azy toy ny fividy andevo ity. Tsy mba nanana lolo-po izy natreny ny zava-misy teo anoloany. Misy teny malaza amin'izao fotoana izao hoe résilience. Zany hoe ny ekeny a ny zavatra misy a dia natreny izany. Avy aiza ry havana no nanana an'ity zazavavy ity zany toetra sy fahamendrehana ity zany. Voalohany dia izao, nahatsiaro ny tany neviny izy. Aiza moa le tany neviny? Israely. Any amin'io tany neviny io no misy mpaminany iray, mpaminany Jehova, mpaminany afaka mahasitrana, afaka manasitrana ny boka, zany hoe afaka manao fahagagana. Ary inony marimarina fa raha mba ao amin'ny mpaminany zay any Siria ny tompony, zany hoe namana, dia ahasitrana azy amin'ny abokany izy. Misy iran'ny popo zay hoe dia nivadibadika teny ny fotoana. Nandeha ny fotoana, ny ampita ny resaka. Le zazavavy niresaka tamin'ny madame namana. Madame namana niresaka tamin'izy, tamin'ny namana. Namana tsy nisalasala niresaka tamin'ny mpanjaka ny Siria. Mpanjaka Siria nandefa inona? Taratasy ho an'iza? Ho an'ny mpanjaka ny Israely. Dinganina ny tantara. Tonga tany Israely. Namana sy ny mpanaradia azy, soavaly sy kalesy. Izy zany ao anatin'ny kalesy, ny soavaly misy mpanaraka azy eny. Zany hoe andihana olona mihitsy nandeha tany, giadona teo amin'ny lapan'ny mpanjakan'ny Israely tany Samaria. Dia nilazaina ny anton-dia, mahafinaritra le hoe izany ka izany no nilazain'ilay zazavavy. Rehefa nahare namaky ny taratasy ny mpanjakan'ny Israely, dia inona nataony? Nandritra, nandrovotra ny fitafiana izy.
tsy hojerentsika akaiky ny estime de soi ampanjakan'Israely aloha hoaniny azy fa teo no niditra antsehatra lay mpaminany Jehova voalaza n'ilay zazavavy. Hoy izy tamin'ilay mpanjaka zay nandritra ny fitafiny 15 tapany faharoa, nahoana no mandritra ny fitafinao ianao? Aoka izy andeha aty amiko dia ho fantany fa misy mpaminany tokoa ao amin'ny Israely. Ary eto dia ho hitatsika fa ny estime de soi ambony dia ambony nananan'ilay zazavavy babo dia nisy impact na fiatraikany lavitra dia lavitra mihitsy ny ampita frontière. Satria nahoana? Nino ny teny izay nolazainy ny vadiny namana? Nino ny teny nolazainy namana? Nino ny mpanjaka? Lasa tany Israely izy, tonga tany amin'ny mpanjakany Israely, lasa nandeha tany amin'ilay mpaminany izy. Fantatsika tao amin'ny tantara fa nisy ny fisalasalana sy ny fahatezerana. Tsy aloha ve ny renirano any Syria no androko toy izay ty rano maloto ny Jordanina ity, ny salasala izy. Soa ihany anefa fa nisy ireo mpanompony. Zao ny tenin'ny mpanompony raha tsaronareo hoe raha zavatra sarotra ve no nangatahan'ilay mpaminany. Taminao tsy ho nataonao zany. Sarotra ve no mandeha niroboka impito ao amin'ny Jordanina? Ty izy tao marina tokoa zany. De hoe pourquoi pas? Ndao hoe. De lasa teo amin'ny moron Jordanina izy. Inanao ny tranga? Niroboka voalohany dia nipotra boka. Roboka fandroa, potra boka. Ahoana ary ty? Roboka fahatelo nipotra, nareo mamaly. Niroboka fahaefatra nipotra boka. Fafiry zao. Roboka fandimony nipotra boka. Roboka fanenina nipotra boka. Aloha ajanona ny tantara ve? Niroboka fanipitony nipotra sitrana ary tonga toy ny hoditry ny zazakely, ny hoditry namana. Sitrana tanteraka namana. Sitrana satria nisy zazavavy ray zay na dia babo aza dia tsy nanadino ny mpaminany Jehova, tsy nanadino ny taniny izy. Taniny izay misy an'i Jehova Andriamanitra pahary izao rehetra izao. Sitrana namana. Ry tanora malala, tanora tahaka anareo, io tovovavy babo tany Syria io, tanora tahaka anareo izy, ary tsy mba nanadino ny Andriamanitra ninony izy, zay naniraka mpaminany mahay manao fahagagana. Tanora tahaka anareo, arivariva tan'olona izy. Arivariva tan'olona ve moa ny tanora ny Laselle Saint-Cloud? Marina ve fa mana nationalité ny akamarony aminareo amintsika? Fa na izany aza dia mbola vitsika mombakitay ihany tsika reto. Arivariva tan'olona. Moa mahova ny volokodiny valo malagasy. Malagasy foana tsika na inona taratasy ananatsika. Sasany aza mana nationalité 3. Ity tovavy ity na dia arivariva tan'olona aza dia nahay niatrika ny zava misy ny ainany. Tanora tahaka anareo izy ary niavaka satria naniry ny soa ho an'izay nanisy ratsy azy, zay nitazona azy ho babo. Tanora tahaka anareo izy kanefa nanoro hevitra ireto mpanompony mba handeha any Israely, satria misy famonjena ho an'ny namana aiza any Israely. Ry havana, ny famonjena antsika dia avy amin'ny Israely, ary io Israely io le nofidin'Andriamanitra, ary eo amin'io Israely io no misy famonjena ho an'izao tontolo zao. Tsy miresaka amin'ny Israely Benyamin Netanyahu fa Israely amin'ny hoe vahoaka an'Andriamanitra azy. Misy famonjena. Nino azy? Nino an'ity zazavavy ity reo tompony?
niny afaran'ny tantarany namana moa dia ahoana izy teo sitrana mba hevero ny fitiavany namana an'ity mpanompo vavikely be fitiavana ity tataoriny manana hevitra hieverana antsika ambony Jehova mety zary tsiaro mandrakariva an'ilay Andriamanitra mahay manasitrana ny abokana isan-karazany rehetra ny abokana mantsy dia tsy ny abokana ara-nofo ihany fa inona koa ny abokana ara-panahy ara-tsaina ny abokany ny estime de soi tsarovy ny estime de soi an'ity zazavavy ity fa na dia manompo olona tsy araka ny sitrapony aza noho ny fahatsiarovana an'ilay Andriamanitra Israely manana mpaminany mahery dia nijoro hatramin'ny farany izy ninona zavatra atrehanareo ry tanora ny zavatra atrehantsika ry ava-malala arivariva tanin'olona rehetra dia izao manana Andriamanitra mahery isika Andriamanitra velona ka na dia toa firenena resy aza Israely tamin'izany fotoana izany na dia toa hoe antonontonony any aza ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny ankapobeny dia izao velona ny Andriamanitra ivavahantsika mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra ivavahantsika ary raha tsaroantsika mandrakariva zay dia tsy mba hiraviravin-tanana isika fa atoko mandrakariva ary ho atrehantsika ny zavatra rehetra satria manana ny Andriamanitra ny Israely isika amen.
hiaraka ivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra sy masina indrindro, misaotra noho ny teny izay nomenao anay, satria tsapanay fa tsy tongatonga ho azy izany teny izany, fa teny avy any aminao, ary teny izay ilainy reto tanoranao reto, ary ireo olo-dehibe koa. Andriamanitra, noho ny fahasoavanao tokoa, no maty izao anay, ary aza vela ho adininay izany teny izay avy any aminao izany. Ampatsivo anay mandrakarivo izany raha mandalo fitsapana izay, mandalo na ao anatin'ny fifaliana na ny fahoriana dia ampatsivo anay mandrakarivo izany teny izany. Ary aoka koa tsapanay fa rehefa ianao miaraka aminay dia mahay ny zavadrehetra izahay. Andriamanitra misaotra satria tena fitiavana tokoa no menao anay amin'izao sapato izao, ary tsy avelanao hivoaka foana amin'ity toerana ity izahay. Ka mino izahay fa manomboka androany dia olona vonona ary olona mazoto hiasa ho anao, anambara koa izany fanantenana izany ho an'ny olona izay mety ho kivikivy, mba hitraka koa ireny olona manodidina anay ireny raha ohatra ka kivo izahay ireo olona ireo. Dia mino izahay rehefa ho ampiasainao reto tanoranao ireto mba hitondra fanantenana ho an'ny hafa koa, tahaka nataon'ilay tovovavy kely, satria tsapanay fa tena lasa lavitra tokoa ny zavatra nataony, ary mino izahay fa izay tanora reto koa dia havita zavatra mihoatra lavitra noho izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. raiso ny jodrano avy amin'ny tompo, hitay anareo any Jehova ry tanora malala sy ry fiangonana malala ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo any Jehova, le Andriamanitra Israely lay pahary izao tontolo izao ka hamindra fo aminareo. Anandratra ny tavany amintsika rehetra any Jehova ka hanome antsika ny fiadanana. Fiadanana izay tsy hainy izao tontolo izao omena, fiadanana ao amin'ny tompo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
eo am-pitsanganana ihany tsika dia mbola hiaraka hivavaka amin'ny sakafo. Tompo, mbola tsy vitan'izany fa dia mbola nomenao koa izahay tombosoa hiaraka hisakafo ka mangataka aminao izahay ray mba sakafo hitondra fahasalamana ho anay anie izany ary hoanay am-pifaliana hitondra fifankatiavana eo aminay koa izany fiarahana amin'ny sakafo izany. Misaotra Tompo malalo. Amen.